Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza miady amin'ny Jehova fa tsy ambinina ianareo. Aza miady amin'ny Jehova fa tsy ambinina ianareo. Zany no misongadina mofinainantsika anio. Bokin'ny tantara faharoa toko 7:10, ny andininy 4 hatramin'ny andininy 9. Aza miady amin'ny Jehova fa tsy ambinina ianareo. Zany teny zany no hitantsika voalaza ao amin'ny andininy 12 manao hoe: ry zanak'Israely eo, aza miady amin'ny Jehova Andriamanitry ny razanareo fa tsy ambinina ianareo. Rehefa mijery eto isika dia misy endrika telo ny ady nataon'ny zanak'Israely tamin'i Jehova Andriamanitra. Raha marina, ady nataon'ny Jeroboama mpanjakan'Israely sy ireo folo izay nentiny nanohitra an'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no miteny fa fanoherana an'Andriamanitra ny fihetsika nataony izy ireo. Reto avy zany farafahakeliny misy fanoherana telo. Ny anankiray ny fananganana fahefana ara-politika niala tamin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy, Jeroboama, nanohitra any Rehoboama rainy izy ka nitarika ny fizarany ny fanjakana ho fanjakana anankiroa, ny fanjakan'i Joda sy ny fanjakan'i Israely. Fanonganam-panjakana no natafapetraka azy teo amin'ny fanjakana, ary dia zany no ilazana fa endrika fanoherana an'Andriamanitra, midika ho ady amin'Andriamanitra mihitsy aza. Ny faharoa dia amin'ny lafiny fivavahana. Hitantsika eto fa nialan'i Jeroboama ny fivavahana tamin'Andriamanitra marina, nesoriny avokoa ny fomba mpivavahana rehetra, norohany ny mpisorona sy ny levita ka tonga mpikaramanady no manao ny asa, ary tsy nanaraka ny didin'i Jehova, ny lalàn'i Jehova izy ireo, fa nanompo sampy tahaka ny firenen-kafa na ny jentilisa, dia indro nanao fanatitra tsy izy, tsy ankasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra. Tena midika ho fanoherana an'Andriamanitra, ady mivantana amin'Andriamanitra zany. Fa eto ihany koa dia hitantsika ilay tsy fanekena ny fahefana ara-tafika izay nitokin'ny zanak'Israely hatramin'izay dia hoe: Jehova tompony maro no Andriamanitry ny tafika, ka indro nialan'izy ireo ka dia nanangana tafika matanjaka, misy miaramila hatramin'ny 7 hetsy no nentina nanafika ny Joda izay vitsy anisa. Tatsika eto tena nanangana stratégie na paikady amin'ny fanafihana matanjaka Jeroboama, entina noherana anafihana ny voafidin'Andriamanitra. Zany rehetra zany no endrika nahitana fa nanohitra ny voafidin'Andriamanitra, niala tamin'ny didin'Andriamanitra, tsy niazona ny teny fikasan'Andriamanitra, dia raisin'Andriamanitra ho toy ny miady aminy, hany ka tsy ambinina izy ireo. Vokatr'izany, na dia vitsy aza atsasaky ny isan'ny
Israely no isan'ny Joda, tena voadidona tafika i Joda ao aloha sy aoriana, androso maty ray be, iemotra maty reny be, saingy izao tsy nambinina tamin'izany reto miaramila ny Jeroboama mpikomy mpiady amin'Andriamanitra reto, fa Andriamanitra mihitsy no namely azy. Ka dia indro nahafatesana 10 mihetsy lehilahy matanjaka ny vahoakany Israely. Andriamanitra no niaro any Joda satria nialoka teo ambany fanekeny mandrakariva izy. Nomba ny Joda Andriamanitra. Ry havako malala ho mitompo, tsarovy sy taddio fa amin'ny fihetsika rehetra, amin'ny fanapahan-kevitra rehetra, amin'izay atao rehetra ka miala amin'ny didin'Andriamanitra dia midika ho fanoherana an'Andriamanitra. Nisy fotoana nitenenin'ny apôstôly Paoly mafy mihitsy ny fiangonana tany Korinto, mitondra ny adi-piangonana ho tsarain'ny tsy mino, ho tsarain'ny tsy marina, miala amin'ilay didin'Andriamanitra. Misy fotoana tenenina mafy mihitsy mba hanaraka hatrany ny paikandamina sy rindran-damin'ny fiangonana eo anatrehan'ny zavatra manahirana samihafa, fa tsy arak'izay eritreretantsika azy, satria tsy omba amintsika amin'izany Andriamanitra, ary tsy ho ambinina amin'izany isika. Taddio tsara ry havako malala fa Jesosy Kristy mihitsy no efa nampianatra antsika ny amin'ny fomba fiaina sy fomba fanarahana ny paikandamina samihafa ao anatin'ny fiangonana. Ny fiangonana izay naorin'i Kristy, tantanin'izy Kristy, entina amin'ny anaran'izy Kristy. Noho izany, tsy azontsika atao mihitsy ny manangana fanjakana hafa ankoatrizay natsangan'i Kristy raha tsy izany tonga mpiady amin'Andriamanitra, tonga mpanohitra an'Andriamanitra isika. Aokary, anaiky isika izay rehetra natsangan'Andriamanitra, na toy inona endrika isehoany eo, tsy anjarantsika ny hanohitra izay napetrak'Andriamanitra, tsy anjarantsika no miady no mandaza izay voatendrin'Andriamanitra, raha tsy izany dia zary lasa fahavalon'Andriamanitra koa isika, lasa hiady amin'Andriamanitra, lasa hiapangan'Andriamanitra, ka dia tsy handany amintsika amin'izany Andriamanitra. Ndao ary ry havako, ny mifampahery, ny mifampivavaka, ny mifananatra, ny mifampitondra tahaka ny rahalahy sy anabavy, samy mpianatra Kristy, zany no mendrika ataontsika. Dia mampahery antsika amin'ny anaran'ny Tompo, azo fanambinana amin'izay rehetra atao. An'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy malalo, lehibe ny fitiavanao, tsy takatry ny sainay ny fitondranao eo anatrehan'ny toe-javatra iainan'ny fiangonana, iainan'ny firenena, eo anatrehan'ny fanompo-tsampy, eo anatrehan'ny fanonganam-panjakana sy ny fandrombaham-pahefana amin'ny endriny maro samihafa, dia asehonao hatrany fa Andriamanitra tompon'ny fahefana ianao. Vavak'izay Jesosy eo anatrehan'ny amin'ny fiatrehanay ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ka miteraka aretina, miteraka fahasimban'ny tontolo iainana, miteraka faharavana samihafa. Ianao ilay nahary hatramin'ny voalohany no afaka manarina indray ny tany izay misy anay. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.